no manao ny hetsika dia mitambatra ny ONG mitambatra ny école leptini ka raha ohatra hoe fangatahana be deabe ohatran'izany tsy maintsy fatenana tsara izy lahara-pamehana mba tsy hoany amin'le fangatahana daladala no hipetraka ohatra hoe za zao misy mangataka hoe madame directrice ny école leptini manao lavareny soratra lavareny be deabe izy mangataka motocross zary tsy manana motocross kinona moa ny motocross nomeko anazy eo mba hanaovany zavatra hony dia zany zao tsy mahazo valiny aminay tsy mahazo valiny ary tsy tafiditra stafy akory dia hoe midiniana fa araka nefa nyteneniko anao teo hoe ny zavatra diniana dia ny zavatra mitombona ny zavatra mipetraka tsara dia ny mety asoa misy arababe-bahoaka ary anatsara ny fiainany zazakely satria moa zay moa misehatra ny atao hoe fitezana fampianarana fanabeazana atr'izay nanaovanareo etsika sosialy amin'ireo toerana maro samihafa izay nisafidiana manokana nisy hoe karazana indro kely tamin'ny fanatanterahana sa dia nandeha tsara ny rindran-damina satria raha ihany ny ONG misy tiny raha eo amin'ny rindran-damina aloha dia tsy hitako mihitsy ny olana tsy hitako mihitsy ny olana satria matoa zany zay manao zavatra ohatr'izay efa misy zavatra mipetrapetraka mazava ary zay zavatra mipetrapetraka mazava zay dia natao hoe tsy isiny ny olana mihitsy tsy isiny ny fifampialonany samy fokotany tsy isiny ny mety mifatezeran'ny hafa fa dia narindra tsara ary hatramin'izao mbola mandeha tsara ina ny fahatserovana tena tsara nanamarika anareo ohatra raisitsika ohatra zany tamin'ity taona ity tamin'ireo hetsika ara-tsosialy izay natao taiza ohatra ny tena hoe nahafa-po tokoa ny hetsika na ny fizarana fanomezana ho an'ireo izay mila manokana an'izay ho an'ny tena nahitako hoe natoyana ny foko tamin'ny hetsika izay nataonay tamina toerana maro moa zany araky nefa niteneniko teo hoe izany menina isa taona zany manao an'le izy dia vovofariparitra fa tsy anonona anarana fokotany eto fa nitenenana zazakely amiko hoe zay zany nanontany hoe ahoana fempiainanareo any anatin'ny tokantranonareo any ahoana ny sakafo hoaninareo ohatran'izao dia namaliana zazakely anankiray fa napetrako zany ny fanontaniana ianao ve inona mba sakafo tianao indrindra raha omenanao dia nangina izy trany tsy niteny izy kisikely be deabe zany reo dia naka an'ireo kisikely reo dia zao ary ianareo ve impiry mihinana hena nareo ve aloha tia mihinana hena dia tsy mamaly izy dia ohatra nampanera ihany mahamadibadika le fanontaniana dia ozy izy ianao ve ahoana ny fieritreretanao raha misy olona manomenao hena dia zao navaliny aho hoe tsy fatako osy izy satria tsy mba mihinana an'izany mihitsy zahay tena ataoko tonga dia voatsindrona mihitsy ny foko hoe araky ny ranojerenao ny fitombony sakafo tokony hoan'ny zaza mitombo zany dia anisany lara-pamena ny tokony nanana hena amin'izay hena mamety azy kanefa hitako zany le zaza miezaka ny tsy mamaly dia nahodikodik nyfanontaniana na nahodikodik nyfanontaniana miezaka ny tsy mamaly izy dia avy eo noho ny efa tena farany rehefa tena mitsotra tamiko izy dia ozy izy hoe tsy mba mihinana an'izany akory za io zy ary tsy zaza ray zaza be deabe zay niaraka amiko tamin'izay fotaon'izay zay no natonga anay manapaka hevitra hoe ilaina ny mamahana sakafo ary ny zavatra tena nafinaritra koa fa tsy rovana koa teo amin'ny asa sosialy nataonay dia natonga ny zahako ndray andro zany hoe efa taloha petini moa zay araka nefa nitenenina hoe fa raiky amin'ny roapolo taona amin'ity taonyity sahady izy dia tamin'ny misy fotoana raha nanasa ny mpianatra hoe oeto zay kely any am-pelantananareo mba ho zaraina amin'ny namatsika dia afaliana ary nanoana ny foko ny mitondran'ny mpianatra zay nizaka ny rehetrarehetra ary dia ny rahanay nahandro sakafo ny zary ka tamin'izay nisy fifamadiana be
misy fifamadihana satria lay ankizy sahirana dia napetraka nanodidina tsara tarehibe napetraka nanao demi-cercle zany alako tsiny lay teny vahiny napetraka ry zareo ary mpianatra ny école le petiny no nanolotra ny vary miaraka amin'ny laoka sy ilay zavatra zany hoe ny école zany nanomana ny vary sy ny laoka ary ny ankizy nanomana n'ilay akanjo na zay zavatra kely netiny natolotra ny ankizy tsirairay aby araka ny taonany zay zavatra zay dia anaporofoko fa teo amin'ny petiny vo telo taona ny angana na efa taona ny angana teo no nisy zay zavatra zay saingy mbola souvenir tsara amiko raha teo amin'ny asa sosialy. Mba hoentina mandravaka ny resadresaka izay niarahana amin'ny ramatoa mampiona raha mahafarisoa izay taliany sekoly le petini sady tompon'andraikitra ihany koa isan'ny tompon'andraikitra amin'ny ONG ami dia misy ny fanadidina izay alefa ho anareo mpijery moa zany hoe ohatrotrany ahoana moa zany hetsika ara-tsosiala satonany amin'ireo hetsika marobe izay fanataony no arahantsika ao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Hoanareo zay efa nahazo reto zany mba mipetraka tsara aloha ary tsisy mavadika ato ambadika ato zany mba mipetraka tsara aloha. Atau belaran tuh. Oh, nasanya udah benar red. Ini sih kan aku
Inona ty hôtely? Quality stability se atonga dia se atolona dia lasa, se atolotra dia lasa fa tsy dia matsaka paketo na Inona ny fihetseham-ponao manokana zany tamin'ny fahazahoana ny reto akanjo sy lamba fitafy? Inona ny tombony amin'ny fahazahoanareo akanjo sy lamba fitafy tamin'ity androany ity tety amin'ny fokotanin'ny Akorombe? Tombony aminary Aminao manokana? Zao hoe tsy mividy aloha ampoana miaina fotsiny. Ary le tovolahy ato zao inona ny tombony mahatanoranao manokana ety amin'ny fokotany? Mahazo tombony afa ty mba tsy mividy akanjo indray aloha zany fa mahazo fotsiny. Ary ho anao ry tovolahy inona ny tombony amin'ny fahazahoana akanjo? Eto ny resaka aminy. Mba tsy mividy zany, mba tsy mividy eto mba mahazo dia mba mifatifandehandehanana lahy. Dia manoloana ihany koa tovolahy iray hafa izay aneho hevitra ihany koa manoloana ny fizarana akanjo sy lamba fitafy teto. Le fizarana akanjo mahafinaritra aloha satria zay tsy mividy tsony fa tonga dia hoe zaraina fotsiny zany izy dia mahafinaritra loatra zay. Andriamanitra ny fitanana nombanareo, hiafo any ambonin'ny tahinareo. Izay zavatra ataonareo dia Andriamanitra no tahinareo. Tsodrany afa manidy tsy fandrapana. Ingalianareo mamonitra ny fokotany, mamonitra ny fokon'olona. Zay ny faratiko ataonareo. Mitratrafy ny lafirana.